Ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa no amara-paranantsika ny vaovao tonga mitsidika ny Madagasikara ary amin'izao fotoana izao Andriamatoa David Johnson manampahaizana manokana mikasika ny taranja golf izara ny traikefany sy iza ifotony ny ity taranja ity moa no tena antondiany eto amintsika araka ny nambarany ary mofo dia tsy natokana ho an'ny olona manan-katao intsony ny taranja golf ankehitriny. Tsy natokana ho lalaovin'ny olona ambony sy ny manan-katao intsony ny taranja golf manomboka izao hoy ry zareo avy eo amin'ny federasiona malagasy ity taranja ity fa hosokafana amin'ny daholobe. Araka izany dia nanafatra manampahaizana avy any ivelan'ny federasiona hanome traikefa ireo mpilalao sy mpanazatra malagasy mba ho afaka izara sy ampianatra ity taranja ity. Maly ary no tonga teto Madagasikara i David Johnson manampahaizana manokana amin'ity taranja ity izay mpikambana ao amin'ny PGA na ny Professional Golf Association. Anisany tamin'ny voalohany aloha manome ny base rehetra momba ny golf izy dia manome torohevitra tsy kelikely any ankizy ahoana ny fomba atongavana amin'ny ilalaovana tsara an'ilay golf zany. Ankizy miisa 20 mianada avy eny amin'ny manodidina ny golf malaza ary no ampianarin'ny federasiona ity taranja ity. Ny tanjona dia ny hanomana ireto ankizy ireto ho lasa mpilalao matianina izay omanin'ny federasiona andray anjara amin'ny lalao olimpika amin'ny taona 2024 na amin'ny taona 2024. Tamin'ity maraina ity dia nanome fiofanana ireo kady izy teny amin'ny golf malaza. Mbola haritra andro vitsivitsy eto amintsika moa ity manampahaizana amin'ny taranja golf ity. Isan'ny vaovao sy fanadihadiana mbola hitanao isongadina ao anatin'ny gazety Mahery izay ivoaka rahampitso mofony mikasika an'izay vaovao farana roso atsika teo izay sy ireo tontolon'ny fanatanjahantena samy hafa ihany koa azadinona arany ny manjifa ny gazety mahazatra anao gazety Mahery ivoaka raha mivaritra rehetra mahazatra anao manomboka rahampitso ny laharana vaovao indray mankasitraka anao tokolasy toboko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany dia mametraka ny viloma mandry ampitafa indray. Shoprite, ni mora indrindra trano. Vous présente la météo.